raha fitinytsika ny fototra sy mampandroso ny tanytsika de hoe tsy misy fanjakana tsaratatana eto. Zay. Tsy misy bonne gouvernance, tsy misy fanjakana tsaratatana. Ahoana ny atonga atsika hametaka fanjakana tsaratatana. Zay no atao hoe fanorenana ifoto. Ahoana ny ahatonga an'izay. Misy fepetaka, misy zavatra maro ny mahatongavana amin'ny atao hoe fanjakana tsaratatana. Tsy fanjakana tsaratatana eto voalohany indrindra, raha tsy mazava tsara inona ny fepeta sy fidianatsika. Ny fiatomboan'ny fanjakana tsaratatana de manomboka amin'ny fepeta ny fidianana ny olo mpitondra. Raha fidianana za. Zay no tominisika io zany. Hoe hakinytsika amina fizaram-bola ve ny fidianana. Hakinytsika amin'ny fizaran-toka ve ny fidianana. De mazava ho azy zay manam-bola ihany zany tsy maintsy volana. Zay zany tominisika zao. Faharoa, raha fatafapetaka ny mpitondra, inavy ny fepeta tokony apetatsika mba ny zavatra ifanarahasika aminazy no hitaterana. Isahirana amin'ny zavatra manahirana atsika izy. Isahirana amin'ny zavatra manahirana amin'ny isa-paritsy. Zay no atao fanorenana ifoto. Zahay mialatsiny. Tamy 3 iaho de afaka milaza fa tsy mba responsable amin'ny zavatra misy zao. Nataon'olo mandavo any ahay ty. Tamy 3 de miteny zahay apereny. Tsy mety ny anaovantsika fifidiana. Raha miroso amin'ny fifidianana sika de mitoky izy zao ary vao mainka ahia mahantany zany. De resultat ela. Iaho tsy mandasa. Zao, iaho koa tsy mpaminany. Fa zao, efa fataka hoe matoa mibembeny ny krizy, misy fiasembahoaka eto, de misy ato problemana système, problemana raty, akoatrany hoe toetany mpitondra. Ka ahoana zany ny ametrahantsika pepeta mba tsy hanao fanaparam-pahefana ny mpitondra. Efa ndazay ny dodo teo. Ny deputesika amin'ny ankapobeny ny karama no tao. Manao ana mody manao siniana hoe hataonay motion de censure ny prémisse, hataonay motion d'empêchement, hataonay empêchement ny président de la République. Provoquer ny fotsiny ny objectif mahavitany malety ny vola. Rehefa avy ny vola, nga tanterahany deputé ny zavatra siniavina iny. Zay. De mifagnaraka fahatany koa reo rehefa avy eo. Ahoana ny ametrahantsika pepeta voalohany. Ny olona viditsika raha mandray vola, de inona ny sady omena anazy. Faritana lalam-pandrena. Ho disqualifiena ve? Ho qualifiena haute trahison ve? Zany ny zavatra tsy maintsy apetatsika. Mialohan'ny zavatra rehetra zany mila petaka. Inona ny qualification sady omensika ny gouvernement na ny président repoussika rehefa voaprofo fa mividiny mpitary na mividiny député. Raha tsy tafapetatsika zany na ikidy olo 100 eto sika mialana akaso de mbo tepo. Zay. Zavatra azo tapahitanana ny atao hoe fanorenana ifoto. Fametrahana. Raha sina de hoe fametrahana an'ireo fepeta politika. Fepeta ara-toekarena. Mba hisakanana ny
Fanaparam-pahaizana. Mba hiarovana ny heretika. Miala tsiny a. Teo président Ravalomanana nanao sonia tamin'ny fifanarahana amin'ny fitandrana ny pasomaity ny Fort-dauphin Ravalomanana. Satria sisy pepeta mandidy anazy hoe ianao Ravalomanana filohan'ny republika anay, raha fa manao sonia anao de zao isan-dato ny tisy maizan'ny firenena malagasy tsara misy any zay. De mano zao ale matoa herina zao nara-mampianatra ampidiriny aby ny sinoa. Tsy mahalala sika hoe firy amin'io mba ny firenena malagasy tsy mahalala. Resahana fotsiny fanaparam-pahefana nareo mahalala. Raha ariary zato ny vola laniny eto Madagasikara, ariary 5 no tatana ny voromaoka paky, commune jiaby, région jiaby, fatany jiaby. Ka aza mieteka hoe rehefa misy olona any eo, na monsieur Félicien lany eo, na monsieur Doudou lasa président république, mety anao sanandro zao manaro mampiady io koa ny hoe. Raha fa tsy mametaka pepeta sika hoe zao soratinay amin'ny ty lalam-panorenana ty. Zay manara. Fa ny 1,000 ny tety vola fanjakana faraparany anaovana fampandrosoana dia tsy maintsy tatana ny vondromahoaka paky. Ho na manokana professeur autonome ny antiako. Zay. Akinina ty amin'ny faritany ny fampandrosoana ara-toekarena zay. Be de be ny zavatra azontsika tenena. Zay no atao fanorenanay fotsiny. Raha tinona maky be zao. Inona ny mahatonga atsika zao de hoe tsy misy fitondrana taratasany. Inona mahatonga zay? Diso ny lalana itondransika ny firenetsika. Diso. Faharoa, tsy mahay misitona lesona ny fitondrasika fa efa zao ny tinety tao de zay zany toisa. Fahatelo, tsy ampy ny arifanina ifezatsika ny fitondrasika, ifezatsika ny haresika, sy ny sisa sy ny sisa. Zay, ireo no antony tsy mampandroso ny tansika farany. De zao. Tsy velako apetraka famotanena koa fa tonga de valeko. Raha roy, mety misy ilaza, zao ny tolo fanjakana. Reo mpitandroseza. Reo fantarika olo tamin'ny raiky amby 20, 20. Zao, voalohany aloha. Rehefa citoyen ny olo, na nitondra izy na mbola sy nitondra izy, de zony aloha ny miteny. Sitakonao nitondra, ka na tsy nahavoa io olo iny nitondra na nahavoa, de zony ny miteny rehefa tsy mitondra koa izy. Tany tsara. Ray zay. Faharoa de zao. Iaho teo barako anareo, miala tsiny aho. Nafaka miteny zay koa na Doudou io. Zaho tamin'ny 3 ane niteny. Tsy mety zao. Raha moroso amin'ny fidianana sika. Fa zao, miteny communauté internationale sika. Nagnaraka sika. Ka mba olo miteny fahatany aloha nila zao mitandroseza ipety. Efa niteny aho tamin'ny 3 mitangy izao. Hoe tsy mety io. Magnoriny an-tragno ambony fasika sika raha tonga de manao fifidiana. Fa apetraho ny beton, ny foto. Zay ny ataosika ty zao. Tsy ny fametrahan'olo ro aloha, fa ny fametrahana ny pepeta hifezana an'io. Zay ny ataosika zao. Ka fagnodignodigny an-davatra. Zao ny angatasika amin'ny olona mpitondra. Na zay fomba ny mpitondra. La zao, raha milaza zahay hoe ilay firenena ny fanorenana ny fotony. La zao fa tsy mety. Zay ny débat de fond zay. Hoe
diso ty hevitra hoentinareo ty dodo. Diso ty hevitra hoentinareo ty monsieur le sénateur Félicien. Diso ty zavatra hoentinareo ty monsieur Pete. Asa vilivily ny resaka hoe tsy ilain'ny firenena ny fametrahana pepeta hifezana ny tontolo. Tsy ilain'ny firenena ny fametrahana pepeta mba hialovana rena dala tompony arem-pirenena. Zay izy. Ka mitenenina amitsika de sa. Diversion, infantilisation, zay ny dikan'ireo. Arapolo izy de zao. Fohifohy fa mety ny ataonao. Fa mety ny ataonao ity. De mipetraka agnay. Fa raha ataonao tsy mety, angahanao rety. Fa tiany esikaty. Ka zay oka tsika. Hoe anareo fa tamy raika, iaho fa tamy raika amy sivifolo, iaho fa tamy roa sorivo. Vao mainka justifieny hoe tokony izy roa eto ah. Ka sy tateraky ny raha nataoko tamy raika amy sivifolo, sy tateraky ny raha nataoko tamy roa sorivo. Zay koa izy roko etinany dao. Fa zao, miteny atao silasika de zao. Menay anareo de zao. Marina ny eritreritry io hoe tsy mety ane zao e. Zay tsy andany andro hoe mbola mety tsy mety zao. Fisorana zao tsy mety ny raha sao. Fa ny ayahin'olo ane fatakay. Sady sao de raha hanoia rehefa avy eo koa nareo hanohy. Zao teny menay anareo eto mahazana. Zay mamaky aloha kely ila. Zao. Tena anatin'ny kabetron-dohanay ato hoe tsy maintsy mametraka fanovana sika, tsy maintsy mametraka fanorenany fotony sika. Zay. Azay de milaza raha misy namanay io ka hoe hangala fahefana avao mamaky anazy. Azy eo hanohy ny adalana zao miady aminay. Zay toko menay anareo zany zay. Mampaharary anay zao anaovana ny tany raha sika zao. Ka anareo mampikisa. Zay. Ary angatahana sika hagnazava amin'io. Marina hoe ina moa zany tena ifagnaraha sika hazahoanareo antoko zay zao. Miteny aminareo izahay. Farany, miteny ny fitondram-panjakana. Hoe efa mahazo vola izahay e. Fa be de be financement tonga e. Anareo vao magneligeligny anay e. Fa zao, avela ny olo hiasa. Fa iaho mahita zao fa dadanagna abinazy koa toy. Teny amizay, no mitiavana ny tany raza. Zay ny antony izoroana zao. Efa tamy telopolo taona sika no nindram-bola tamy banque mondiale, FMI, zao. Eto misy question tsy ilaina ny findramam-bola, ilaina. Fa zao, mahantra sika io. Ka na misy vola firy omeny banque mondiale sika, ny FMI sika, na bilateral na multilateral. Raha sy tafapetraka sika ny pepeta hitatagnana anazy. Mba ho saratata. Tsy petraikany amitsika, fahatany zany. Ka aza mety bakany fanjakana ty. Zay no tsy maintsy anaovantsika refondation. Hoe, rehefa mikosa vola, mba avy amin'ny olo ny vola tsay. Ka tsy mifanipaka amin'ny fipisana vola, ny fametrahana pepeta. Fa vao mainka hoe, oui, ilaina mitady vola gauche droite, fa zao. Tatanana tsara. Mba tatanana tsara, apetaka ny pepeta tatanana. Tsara amizay. Fa zao koa, tsy ampy ampandrosotsika ny firenena raha ny expérience-sika ny vola amitsika. Fa tsy maintsy mametaka pepeta sika, tsy fehezana arem-pirenesika mety. Fantatrareo tsara, 763 millions d'euros par an. Afaky ho mivola gasy zay. 763 millions d'euros par an. Ny arena veritety. Ary mino fa mitombo zay tatao anatin'ny 2 taona. Satria izay statistika zay fa nandiadiana natao 2 taona zay.
579 millions d'euros ny dixième fête valo taonany mitala hoasikeno mbola tsy miasa raha tamizao nahoana mandady amina vola 579 millions d'euros anatin'ny valo tao nenao atao arena dala tompo tsy amenany tsy ataon'olo barabara sanana misy étude nataona ingénieur agronome syndicat des ingénieurs agronomes de Madagascar hoe raha omena vola 400 millions de dollars hanaovana favolena manara-penitra ny tany 1 million 200 000 hectares ny tany maraky Madagascar azo atao eseri sesera ny 1 million de hectares amin'io tena voasorana zany 400 millions de dollars ilainy manome rendement 6 tonnes hectare après 2 ans manao m'exporter barety nahoana tsy mena anazy zay vola zay satria tsy mpitondra manana volonté ko anao anzany ny haresika be zany de milaza fa na handeha akory asika raha handeha akory ny fahaizasika mifehy ny haresika no hampandrosasika mitety vola mpanjakany 1993 ans député jusqu'à 2002 ary hatra amizao jereko ze mamaky tety vola mpanjakany ny 70% tety vola mpanjakany ilainy hanaovana investissement vola indrano 70% fiafinara sy niovy sy raha verseo jusqu'amizao depuis 1993 ina ny ato satria akinitsika amity vola indramina ty mifirenesika fa haisika mifehny haresika olo zavatazo atao agnatina fotoagna 3 taogna 5 taogna mba hoe 30% ilaina ny velany 70% avy misety raha fehitsika ny haresika tokola toko vazy ny tena tiana hampitaina de zao zahay mpitariky fa rehefa tianahinareo agnay tsy raha manjary eto ity sy vitanay samyreny tsy misy firenena handroso raha tsy misy citoyen responsable androany mety tsikatoky fa zay mino fa ianareo zay manaketyky de handresy lahatran'ny olo hoe mbola misy olo mieteta firenena mbola misy olo mieteta ny tanyrano ka andao atsika hagnampy anay zahay zay nizoroana eto fa rehefa tapakevitra asika hoe defa volay handro ny farano sy raha magnahy sy raha magnahiny e fa mampalahelo ny tandrany ka salasala amizay no resaky apetraky amitsika eto tongeto izahay malagasy mivondrona ho amin'ny fandrenanay fotony ivondronana hery politika BDP fitiavanana samihafa mazava ny teny teo tsy misy firenena harenina raha tsy misy atkevy tsy maintsy atkevy tiany no ingaly fagnarenana ny firenena diny miresy samy mampatasika ny zavatra mahapotika ny tandrasika oka manomboka amizao somana amin'ny diny somana amin'ny fandrafetana hevitra hanarena sika ny tandrasika raha vitasika zay vitasika eo ny heviky ny fitondrana ty ziriziry vitasika eo ty lasany fanahy masiny ka hoe fa nisy anizao teto e azay mahasoa ny tanyrany hoe mba atapatena zay matoa herina dolary mampiany na ina atao régime HVM ty tsy afaka mampandroso ny firenena solo ny régime HVM zao tsy afaka solo ka ny fahendrena honazy dia manome fahefana ny olona zany hoe mametraka fahefana amina olona anakiray de mipetraka mba misisy ovivitseo mazafahatonga ny fametrahana ny zavatra rehetra ya matoa zany tsy mandroso ny firenetsika de tsy misy ny fitondrana tsara tatana
Ka ny fanorenanay fotony a de fametahana an'ireo fepetra ara-politika, fametahana an'ireo fepetra ara-toekarena mba tsy hisian'ny tsy maty manoto, mba tsy hisian'ny fanaparam-pahefana, mba tsy ho verivery ny haretsika, mba teraka fampandrosoana amitsika eto ny haretsika, mba tena tsisy marina ny fisindaram-pahefana. Zay no atao fanorenanay fotony. Raha ohatra fifidianana amina fizaram-bola, fizarana sakafo, zay ihany no atao sika eto, tsisy fandrosoana eto. Raha ohatra hisy mpitony reto ka ny haretsika semetatsika fepetra, ohatra raha otrandrahana ny solitany, raha otrandrahana ny gazy, ka ny mpitondra tsika ihany no anapaka hoe raha isan-jato ny anjaratsika, fa sepetratsika meloa zay hoe rehefa otrandrahana ny solitany, rehefa otrandrahana ny gazy, ny 30 isan-jato na ny 40 isan-jato, ny 50 isan-jato, mba any firenena malagasy, tsy hisy fandrosoana eto. Zay zany ny fanorenanay fotony. Resahana fotony ny fisindaram-pahefana. Raha ty apetratsika dian'izao hoe ny ataonay fisindaram-pahefana de zao, soratana misifiny hoe ny 90 isan-jato ny teti-bola-panjakana de tokony ho tatana ny vondrom-bahoaka party, ny commune, ny région, ny faritany. Fa raha apetratsika mpitondra fotsiny ro anapaka an'izay, de salan'izay misy am'izao fotoagna zao, ataony ambava ny fisindaram-pahefana fa 5 isan-jato ihany eny mba vola tatangan'ny commune, tatangan'ny région, tatangan'ny faritany, fa ny 5 ny fanjakana fibeny ny tatagna anazy. Sala am'izay, raha tsy apetratsika mazava tsara ny hoe inaby ny fepetra isian'ny tena fahalalana maneho hevitra, fahalalana agnara-masony ny fitantanana ny raharaham-panjakana, de io code de la communication lany am'izao. Vokatry ny hoe tsy misy fepetra mazava tsara ao anaty lalam-panorenana ny mikasika ny fahalalana, de saky ny fanjakana ny manao code de la communication, hanampenambavan'ny mpanao gazety, hanampenambavan'ny olona zay te-hanao serasera zany. Ka salasalan'izay zany ny hoe ny alohan'ny fifidianana rehetrarehetra atao, de tsy maintsy miroso amin'ny fanorenanay fotony atsika, fametahana ny fepetra amin'ny fifidianana, fametahana ny fepetra mba asian'ny fanjakana tsara tatana. Zay. Ny fahatongavana eto zany am'izao fotoana zao a, de manazava amin'ny faiseur d'opinion, manazava amin'ny olona hoe zao ny zavatra tokony ataotsika, tokony hijoro atsika, tokony hiady hevitra atsika, tokony handrafitra ny hevitra atsika mba hametrahatsika ny fanorenana ifotony. Zay zany, raha fampianana ty Majanga, zahay ho agny Tamatave, ho agny Fianarantsoa, zay zany a ny zavatra ataonay am'izao fotoana zao.